Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Teny ambony ranomasina indray mandeha, vokatry ny tafio-drivotra mahery dia nisy lozany tranga. Indro ary fa namelatra laitsambo ity sambo kely anankiray mpamonjy sambo rendrika mba hamonjy ireo tradoza teny ampovoan-dranomasina lavitra teny. Tony ihany ny ranomasina teo am-piaingan'ilay sambo kely, kanefa noho ny afaka kelikely dia ny sambo aravoara mafy ny onja ka efa nila ho rendrika ilay sambo kely. Kapiteny eo, hoy ny matilotsambo anankiray. Ataontsika ahoana izao ny fiverina? Fa angaha isika tokony hiverina ho ilay kapiteny, tsy nakasarotra akory. Ny didintsika dia ny tsy hiverina ilalana na hanantena ny hiverina eny amorontsiraka, fa ny androso hatrany akany ampovoan-dranomasina, na ino kiantra, na ino kidona, ary na hoaingana na ho ela. Eny tokoa, izay nanolo tena ho an'i Kristy dia manao viveriny ainy, satria fantany fa na dia sarotra aza ny dia dia tsy ho diso lalana izy akory, fa fiainana mandrakizay miaraka amin'i Jesosy Kristy no tanjona. Ankino amin'i Jehovah ny lalanao ary matokia azy fa ataony tanteraka. Salamo 7:30 ny andininy 5. Sanandro no funaina raisuamampu fazamalaina fatumuchani andriza Antoko-pihira feony ny teny fikasana Andrambato. na
monja ny fanantenana. Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Fifaliana ho an'ny ekipan'ny feonfanantenana ny miarabanao tafaraka ato anatin'izao fandaharana asa sy tontolo iainana izao dia mirary ny fitahian'ny tompo ho amintsika rehetra. Anisan'ny olana goavana mipetraka eo anivon'ny sarambam-be-bahoaka ny tsy fahampiana eo amin'ny lafy ny ara-tsakafo. Vahaolana manampy antsika edina amin'izany ny fambolena. Ka fambolena mahombo ny tena tanjona fa tsy hoe fambolena zarara misy vokatra miakatra. Fanampinanao ho tonga amin'izany fahavitantena ara-tsakafo izany no anton'izao fandaharana rahanao eto amin'ny feonfanantenana izao dia manasanao ary oliana amin'ny fandaharantsika. Avitra ihany tantara no soratany Zoanitra andrenesanao an'ny fanjaniaina Rila ary Naritiana. Saika tsy vita le fotoa mambary teo Ridezy a. Tena reraka fa saingy faly satria tena vokatra ny varintsika tamin'ity. Jereo any reto izy tena misaotra n'Andriamanitra. Ekany izy aloha dia tena vokatra raha pitsondray ary amin'le tambary ary andrefana ny jijaina. Fa io aloha mada mba tonga dia ataovy ao anaty gony reo vary akotra efa mainireo moa za nararoatra ivily an'reto a. Marina zany sitra ny asa vitako. Enao ve reto koa tena mandreraka mihitsy. Azelao izy mba haka ninjarany eo romada fa alany fireo am'ireo vary reo izy a. Aza de ka ehatra loatra fa fararano ny zao aleo mba samy falina ny bibina ny olona fa nahavoka bary. Zany tsy hoe sarotono an'izay vary kelohan'ireo inona ndray fa manelingelilahy eto akaiketo reto izy ko zay no androako azy. Raha mba ohatran'izao foana no vokatra miakatra isataona Ridezy a dia resy ny fahatrana. mifaly aloha am'izay hita maso fa tsy fantatra ny epitso ny vary taonina aloha fa aza ilozana manofo io. Ka tsy maintsy banjinina no avy Ridezy a. Olona manataranaka any fa tsy hoe itsika ihany. Kratsinako ny vary taonina ho zay to tena varina be mihitsy anisy izany Ridezy de tsy mahita olona tsony. raha dona aza fady ry sy fa tena varina loatra ka tsy mahita nizaniza mihitsy a. Tandremile rehetra zany a ka hoe raha fiara de efa naratra mafy sy farafakeliny. Ka inona hono ny vaovao manahoana ho madany salama tsara. ao mada hoe salama rabatana fa tsy salama ratsaina setia. Fa naninona Ridezy a ka hoe de aizy izy zao ao an-trano sa tsy maintsy nentina teny amin'ny fitsaboana olona mararisaina sanatria. aza taitaitra losy tsy hoe marary saina hoe adalany akory mady fa marary saina mivokatra hiakatra.
tena ny tsy mbadimbadika be ry se ny vokabarinay roa taona zay a miena ohatra ny fianatitra ho ny fitenenana fisetivy na ony zay zao no olana goavana ao an-trano ao mieritreritra sahady ny fahasairanana amin'ity taony ty sinoavy tena kodiara-tsarety tokoa se ty ny fiainana fa nga kosa moa nareo de tsy mba nanisy ambombava mihitsy tsisy an'izany radona fa sendray vino anafinana tapitra namety avokoa mba nyvidianana ny lifiary iny hoe atao fitateram-bokatra zao ngamba tsy maintsy ao amidy iny fa inona moa zany ny iainana asa loatra ho azy enazo an'ity tanimbary tiena mahakivy le mambolo raha tahaka an'izao ka toe zavatra mety hitranga zany ry dezy kotra ny tanimbary lantsiro de miena ny vokatra zany tokoa nga moa de inona no azo anarenana an'izany raha tonona fambolinana iny fiainany zay angamba afaka miova-taranja tsony miova-taranja hoana koa moa ka tsy metiky no zao alohan'ny anosena ny tanimbary amin'ny fotoam-pambolena manaraka de hiteteo be mangidy na tana masoandro eo amboniny zay vao hosena amin'ny erisa be mangidy hoe tena marina ve zany lazany se zany fa zavy ampiresaka anareo iza mahita be mangidy ho any tontona no afafy eo amin'ny tanimbary alohan'ny anosena azy ho hitany se fa hiverina iamamokatra io tanimbarinareo lantsiro zany mba ho avitra ihany zany ny fiainana imenakavokely misaotra radona anio de anio ihany de anangona be mangidy ho afafiko am'le tanimbary mbola tsy voasariany rehefa nary atovy an'izay daholo reo tanimbary me tsy mamokatra reo enao ve ho hitany sea fa tsy maintsy anampy fiarandray nareo kay tena ny sindry zany areti-tsaiko zany marina moa fa izany tena marary sainy isesa imada atsara ohatreo ty marary saina nareo mivady ty ary tsarovy fa ny fambolena misy vaolana mandrakarivo fa ny sainareo mety tsy ahitamba-olana ko tsisy marary sainy zany tsony eo radona zay ary andeha aloha ilazanyzany ainganany emada fa so iny nitorotorona rery ao an-trano zay vo tena loza ny anjoanay inao ve avitra ihany zany zay radona fa de misaotra mampamangy maty lasy aloha misy vahaolana avokoa ny olana mitranga rehetra vahaolana mahomby amin'ny tany lantsiro na ny tany kotra na koa lay ataontsika hoe sasadaasa ny be mangidy na titonia na tana masoandro samy mety anarana alalantsika azy avokoa zany rehetra zany tsy sarotra tokoa no mikarakara azy tetehana izy de afafy amin'ny tanimbary izay fantatsika fa tanimbary efa mety tsy mamokatra itsony rehefa mifafy any an-tanimbary de hosena amin'ny herisa izy avy eo zava-maniry tena mahasoa tokoa izy ireny sady manampy amerenana amin'ny laonindray ny tany lantsiro andramo ary fa ny manao fanandramana ihany no mahita ny tombotsoa de atreo indray ary ny fiarahantsika tato anatin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana mirary fahombiazana tanteraka amin'ny asa fivelomana izay ataon'ny tsirairay zoanitra no nanomana sy nanolotra izany ry lahakosany teo amin'ny lafin'ny teknika mandrapitafindray ary tarika cœur de Lille.
pitarika tena mahay zay mijeriny lalanay indre tovonokanara kanao zahay anio ampitsoratry zay ianao ry tomponotsy madao ny ondry zay tarina fofasambatra eny panomponao izay mandresy toanao ianao pitarika tena mahay zay mijeriny lalanay indre tovonokanara kanao zahay anio ampitsoratry zay feony fanantenana misy ondry zay maniry latsy fandemany mariny ampio ry tompo malalasatry andra pakireo bibity omba tantano fazafo ifefady solalana kambatoro laha misy ondry zay maniry latsy fandemany mariny ampio ry tompo malalasatry andra pakireo bibity omba tantano fazafo ifefady solalana kambatoro radio feony fanantenana awr manolotra ho anao feony fanantenana ampifaliana indray ry mpiano ajaina no iarabako anao amin'ity anio ty ny fiadanan'i Jesosy ane ho aminao sy ny ankonanao ny namanareo ry Sara Andrenjatovo no midinidinika sy mitafatafa aminareo amin'ity eo an'itio tantaraiko anao fa no ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao ahy indray andro tsy hitako izay natao tsy haiko izay lazaina tamin'izay fotoan'izay fa nangidihidy ny tenako ray manontolo ny safosafo loha fotsiny no sisa hany mba azoko natao rehefa natolotra ilay mpitantsoratra ny taratasy kely milaza ny totaly ny saram-pianarana tsy maintsy aloko mandritra ny taona raha ohatra ka tiako ny atafita anjanako alony ray mandeha mo na de andeha hatramin'ny lohako aza dia tsy vitako mihitsy izany fa tsy tokony hanonofy atao indroandray vao maika loza be ihany eny fa na de atao isam-bolana azy mbola fanina ihany aho ary mirengirengy mihitsy olona sahirana miresaka aminareo io tsy tanana andrangotra na tongotra itsipaka iza no mba hianteherako tsy nisy za tsy malala olona za vahiny eto Antananarivo tsisy fantatra eto tena vahiny aho toy izao le tantara voanazy diplôma baccalauréat ny zanako lahy tamin'izay fotoan'izay de tao amin'ny sekoly ambony anankiray momba amin'ny fianarana mikirakira sy mampiasa solosaina reny no hitanay ho mety ary niarana resy lahatra anay mianaka hanoizan'ny fianarany misy amin'ny ray aman-dren'ny mpianatra ao no mandohy ny ray mandeha ndray mipoka tonga de voaloha ekolazy iray manontolo mandritry ny taona ny sasany ray mizarany zany ho anankiroa taony roa mandoha ny sasany ray manao intelo fa ny anahy kosa ozy nareo tsy fantatra izay ataoko nefa na de zany ary na nymetoko le raha matopo tantsoratra fa ho vitako io madama tsy haiko fa de zay fotsiny naloka mivavako vitako io madama aza matahotra anao fa vitako raisiko le taratasy de lasaho rehefa avy ny fanao veloma zay de nidina ny tohatra aho saika tsy hitako ny lalana ho diavina ny voaka avy tao tsaroko fanina mihitsy teo amin'ny tohatra ka nitsingevaeva teny am-pandehanana sady midina nalahelo mafy
ny teny rery hoe endreto fantrako kanefa mba mianan-kendry tiatafita zanaka hony zao anefa nangoniko ny heritsaiko rehetra ary rehefa tonga tao an-trano aho dia nandoalika ny vavaka no velariko teo anatren'Andriamanitra zay azoko antoka fa liana fatratra ny amiko le taratasy misy ny filazalazana ny vola ho aloko dia natondroko azy toy ny miresaka amin'olona reny mihitsy ilay izy hoe ity mivavaka amin'ny fotoana io nitsangana rehefa vita mivavaka tsapako nahazo hery avy teo toy n'isan'andro dia mivoaka ny trano maraina aho ary tsy fantatra hoe hoaiza na ho any amin'iza na hoe hitondra inona ny hariva fa dia lasa mivoaka mivavaka sy miresaka amin'i Jesosy any anaty fiara fitateram-bahoaka any na gaga nefa fa ambony be ny finoko amin'ilay andininy manao hoe zanak'Andriamanitra sy asan'ny tanany aho dia adidiny. Isaia 5:7 natoky an'izany aho ary tsy ny ambamba fa na dia mafy aza ny retako mba hatafitako an'io zanako. Anga zay ihany ho ianao fa rehefa tonga ny andro ivoan'ny ray tarika amin'ilay zanako dia mbola misy vola be lavitra noho n'ilay nampianarana azy teo mbola tsy maintsy naloko ka rehefa natao indray ny fampararana dia raikitra fa loko tsy kelikely nagaga dia zao vitako atsaka sy andavana ny adidiko ary ao amin'ny fianarana io dia saika raisin'ilay mpiandraikitra ao ohatra fakantaka ho an'ireo izay vao miditra ao ny tenako sy ny zanako kanefa raha ny tena izy dia tsy nahefa zana aho fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra no nahavitako an'izany. Amin'izao moa izy dia efa manana ny asany soamantsara ary dia rako ny tompo ao ambony zany tsy tokony vitako zany tsoriko aminareo inona moa izaho tsy tokony vitako zany fa izao ianao koa mety miatrika ady mafy mety sahirana amin'izay manahirana anao mety tsy hitanao zay hosarangotina maizina ny tany ale mety tapaka angamba ny andry ny ankinana verevitra tanteraka satria hiatrika irery ny fiainana ilay mba ny anteherana ty toa vitatreo ny aminy manjavozavo no avy inona ty atao manana drafitra tsara mombanao sy no avinao io Andriamanitra ivavahako io raha matoky azy ianao tsy mandainga izy raha ny teny hoe zanako ianao dia aoka ho adidiko ary tena marina izany fa matoky azy zao fotsiny nataovy apetrao eo atongony ny entamavesatra ao ary matoky azy ka inoy ny teniny fa izy zava-magaga anokafany ny lalanao za zao ne mivavolombelony zany ary ny ainan'izany tanteraka mbola betsaka no azoko tantarena aminao fa raha nataony tamiko zany dia hainy ataony aminao ihany koa sahia milao-bava fotsiny hoe anao aho tompo manomboka an'io ny fiainako rehetra dia tolotro anao ho tantananao apetraka eo aminao tsy misy ahiahy aoka ianao nisalovana amin'ny lafiny rehetra hatramin'ny bitika indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra fa izao dia hiafina ao ambany elatrao fa ianao ny asa sy andamina raha lasy anabavy azo antoka io Andriamanitra ivavahako io azo antoka io Andriamanitra miteny aminao io hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany aza misalasala ary meteza iray feo amin'ny mpanao salamo manao hoe Jehovah no tokiako ka tsy mihanahana aho salamo 5:20 voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany amen. Ravin'oliva ambany ala
atodiako izato tompoa efa niezaka tsy niato utafita avitave mbola lavitra tsy hita tompoa mila utrotraka milopotraka fanyanga ode lasana tsy niandry tsy nandrasana favetrany dia monjy layakany fanyanga ode lasana tsy niandry tsy nandrasana favetrany dia monjy layakany teny andalana totorovana voko nani sakyo nani yakyo nani fo tapakevitra faipetraka miala sasatra ufareraka benitazana ity lalana molodiavina kanzo tampoka nanorisori lefavalo nampahory te isakana te anakana zanity kanzo tampoka nanorisori lefavalo nampahory te isakana te anakana zanity ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny facebook isanandro amin'ny ity pejy ity awr feon'ny fanantenana sakuriavatireri sinandroso siniemutra fatoveri tupuoni ao anatiko efa very fanatenana oindrisy aizitsony laikanana kanjo tonganao ny sakamina sinamela faniamina de ny teny hoe matokia malakia kanjo tonganao ny sakamina sinamela faniamina de ny teny hoe matokia malakia feo fanantenana fasalamana voalohakarena kolokolo isanandro favolamena harena ny fahasalamako harena ny fahasalamako alalana olo zava-kendrena fasalamana voalohakarena misaotra an'andriamanitra isika tafaraka eto amin'izao onjam-peo izao noho ny fitiavany sy ny famindram-pony dia mbola samy velinaina iresaka mahakasika fahasalamana sika arak'ilay finkira famantarana teo miloha izany dia andao isika hivavaka ho amin'ny fahasalaman'ny tsirairay
mankasitraka indrindra ray io ny amin'ireo toro lalana ra-pahasalamana izay horaisinay amin'ity anio ity mamindrafo aminay ny amin'ireo fahazaran-dratsy izay nitarika tsy fahasalamana eo amin'ny vatanay ary ampio izahay mba natanteraka ntsahaka ny sy andavany izany toromarika izany mba ngataka ny fanasitranana avy aminao izahay ho andreo namanay izay tsy salama any amin'ireo toeram-pitsaboana maro samihafa sy any an-tokantrano any esory ireo aretina ao anatiny tsirairay avy matoky ary mino izahay fa miaino anay ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahanay izany vavaka izany amen. Sitrana soa ary ireo tsy salamy zao vedy mba rariny efa masaka ve ny vary mino ay mbola tsy masaka fa tena marary ary dimby fa marary inona foana ary ianao ry mino haiko e voaviny ianao ny tany amin'ny dokotera to tsy misy omeny anao afa tsy fanafody mampatanjaka fotsiny de tsy haiko hoe tsy mahay ve ho ale dokotera sa ahoany ohatra ny malemilemy zany foana ny ay e ka aiza koa moa ty ianao ny tsy alemy tsy mba manetsy batana fa eo ampandriny eo foana tadidiko aniny tenin'ny dokotera mila mihetsika ho izy ka aleo mihitsy aloha hiverina any amin'ny dokotera de ho hita eo indray izay lazainika ary aiza zay fanafody ngatsy tany amin'ny dokotera moa ty ianao tany mihitsy afa mila manao fanatanjahantena hony ay zay le efa niteneniko anao de roviana zany no anomboka anao fanatanjahanteny ty mino dray manomboka raha vo hividiananao akanjo fanaovana fanatanjahantena ka ory mino ahoana ihany fa tsy maintsy akanjo vaovao ve vo ampiasa vatany ty ianao iandry akanjo vaovao zany zay vo hikolokolo ny fahasalamana zay indray dimby maninona indray ka efa tota kosa ny ele joginina koa mamenatra rehefa miazakazaka eny mason'olona enao ihany no afabaraka eo hoe reny ve mba akanjo entiny vadiny dimby miazakazaka tena marina ane zany efa tota be le izy ao ao aloha karakarao ny sakafo fa mila mampiasa vatany ianao hitantsika eo ny toyany fa tsy mino ve ry de mba inona le retsy ny fanatanjahantena amin'izao dia tongotra miadana de miadana zao ary inona ary zany ataony to mitsakotsako loza marina ay mamoky tena mofo gasy ramanonaka no ataony limino fa tsy mampiasa vatana hitako aneny to vao maika miengeza sy miesepotra ihany zao no atao andraso atonoko eny mino moramora ihany sokendeo fa inona no ataonao atiry dimby zao very mino no atao hoe mampiasa vatana fangatsy di tongotra kosa moa zao zay ane fanatanjahantena asaina ataoko enao sy ny sokatra no mitovy andray kosa zany
inona ny tanjaka ho azonao amin'izao arika amin'izay a tsy mba rano ny sotroina fa kanaona kosako izay voky any anie maharaka ny namandry dimpy e sady mahavita fampiasam-batana ormino a tsisy dikany amin'ny fahasalamanao anie zao fampiasam-batana ataonao zao e fa maninona vao mainka ary mety hanimba ny vatana mihitsy ny dimy kosa ranga ny olona efa mampiasa vatana mbola kianina ihany a inona ihany ary zany no ataoko e raha teo salamy ianao romino a dia ataovy araka ny tokony ho izy le fampiasam-batana fa raha tea rary de toy izy fono zao ataonao zao tsy misy ka zany e atoroiary le mifampiasam-batana araka ny tokony ho izy e jereo any nypaosin'le joginina vaovao e tasiny menaky ny ramanonaka sy ny mofo gasady izy tsy mahavidy akanjo fanaovana fanatanjahantena ho anao tsony dimy koranga lava maso ka io mba atoroy aho a le fampiasam-batana mahasalamy e ianao ko ilaina ny fampiasam-batana kanefa tsara kokoa zany raha atao araka ny tokony ho izy fa ahoana tokoa moa ny tokony atao rehefa mampiasa vatana e andao ampandrosoantsika ny dokotera ampahafantatra ny mahakasika izany miaraka amin'ny namana rila miaraka amintsika atao anatin'ny fandaharana harena ny fahasalamako ny vahiny zary tompotrano dokotera Razafinjatovo Harizava Kolgata miarabanao dokotera faly miarabantsika indray tratra n'izao fotoana izao ya inona dokotera no azo resahana mahakasika ny fampiasam-batana androantsika dia jery manombokana ny amin'ny fampiasam-batana misy ilay fiteny vahiny rehefa mampihetsiketsika olona maromaro indrindraindrindra dia hoe bouger zany hoe mihetseha inona ny tena ilana amin'ny fampiasam-batana dokotera tombontsoa azon'ireo taova rehetra avy amin'ny fampiasam-batana dia betsaka ary fantatra indrindra ny tombontsoa ho amin'ny ho avy rehefa tsy miovaova fa raikitra ny fanaovana fampiasam-batana dia mitovy amin'ny fomba fisakafo ihany koa amin'izao fotoana izao dia tsy dia betsaka ny mpametraka fanontaniana satria ny fampianarana rehetra amin'ny ankapobeny dia mampafantatra fa be da be ny tombontsoa amin'ny fampiasana vatana antsoina hoe fampiasam-batana na ny antsoina hoe aktivité fizika amin'ny teny vahiny dia izay atao rehetra ka mampietsika ny vatana ao anatin'ny fotoana voafaritra mazava tsara na amin'ny asa izany na amin'ny fialam-boly izay mahatonga ny filany vatana enerjia miaro ny taova rehetra koa ny fampiasana vatana ya atanteraka an'izay tombontsoa amin'ny fampiasam-batana izay amin'ireo taova ao anaty misy torohevitra azony dokotera omena ny mpiaino ve rehefa mampiasa vatana ny olona iray misy torohevitra omena momba ny fampiasam-batana voalohany rehefa mpiasa vatana dia atomboka amin'ny antsoina hoe échauffement aloha izany hoe chauffer mafana mba hahafahan'ny taova sy ny nofotra miasa tsara dia hafanaina aloha izy ka rehefa mafana izy dia misy fikorinany rà ara-dalàna ohatra zao rehefa hitsangatsangana andeha tongotra dia mandeha miadana aloha iny ilay antsoina hoe échauffement fa rehefa mafana ny vanitaolana sy ny nofotra afaka minitra vitsivitsy dia ampitomboina ny hafainganam-pandeha rehefa échauffer ny nofotra dia afaka mizozaka tsara mampiena ny olana mety hitranga izay faharoa ny étirement tiré sotomina mifandray betsaka ny antsoina hoe étirement sy ny souplesse moa dia fahafahan'ny nofotra mizozaka sy mifahafahan'ny vanitaolana mihetsika miova manaraka ny taona io souplesse io
voateraka izy a dia 100 zany tena sopla be. Rehefa mitombo ny taona dia miena izy io a satria mienjana ny nofotra. Étirement zany a misy fiasany anankiroa amin'ny nofotra. Mampitombo ny fikorianany rà dia manatsara ny tanjaky ny nofotra. Ilaina ny étirement aorianan'ny échauffement sy famaranana ny fampiasam-batana. Fahatelo a ny toerana ampiasana vatana. Ny tena tsara dia ny amin'ny toerana be rivotra, en plein air ozy ny fitenenana, mba ho ampy tsara ny fatrany oxygène dia be da be kokoa ny tombontsoa azo. Ya, ary manahoana ny fiakanjo mandritra ny fampiasam-batana dokotera sa hoe mety daholo izay akanjo anaovana? Tsara raha fiakanjo amin'ny fanatanjahantena na fampiasam-batana ataonao no anaovanao. Tsy hoe ndeha hazakazaka anao dia anao robe ohatra, na hoe andeha ilomano anao dia anao jupe. Atao izay fiakanjo izay arakaraka ny fampiasam-batana ataonao mba tsy hanelingelina amin'ny fihetsika. Eo koa arakaraka ny hafanana ilainao ihany koa. Mila kiraro manokana koa ny fampiasam-batana sasany izay miankina tanteraka amin'ny paoziny faladianao. Ny mpanao fampiasam-batana mafy ohatra ny atleta ohatra dia tsara raha mampiasa ny reny akanjo manokana antsoina hoe dry fit ireny. Io akanjo dry fit io dia misy lavadavaka madinika mampiditra rivotra amin'ny vatana sady mitroka sy mamoaka ny hatsemboana. Satria ny hatsemboana iny rehefa mipetaka amin'ny akanjo dia mavesatra zany ianao dia lasa tsy afaka mihazakazaka ho an'ny atleta. Eny ary, amaraparana ny androantsika fa mbola hotohizana amin'ny manaraka izay resaka fampiasam-batana izay. Fa mba azon'ny dokotera lazaina ve ny tombontsoa azon'ny vatan'ny olona iray mampiasa vatana? Be da be lafy tsara azo amin'ny fampiasana vatana. Manatsara ny toe-tsaina, manatsara ny fiasan'ny taovam-pisefoana, mampihena ny fatran'ny tavy amin'ny vatana, misoroka ny ostéoporose na ny aretin'ny taolana sy ny vanitaolana, manatsara ny fijoroan'ny vatana, manatsara ny hery fiarovana amin'ny vatana, mitombo ny cholestérol tsara na ny HDL, mienina ny tahan'ny glucose na ny siramamy, manatsara ny vokatra ara-tsaina, mandrindra ny fitepon'ny fo, miena ny triglycéride, miena ny fahazotokomana, manala vizanana, miena ny tebotebo sy ny raritsaina, mandrindra ny tosi-dra, manatanjaka ny fo, manampy amin'ny fandevona-kanina ary manatsara ny fikorianan-dra. Mankasitraka indrindra dokotera. Ataoko angamba fa tsisy madilana ho tenitenana intsony izay voalazan'ny dokotera teo izay, fa raha teo salama ianao dia mampiasa vatana raha mbola afaka manao izany koa. Isaorana indrindra dokotera Razafinjatovo Harzava Colgate nanoro antsika izay mahasoa ny fahasalamana. Isaorana ihany koa ianao mpiaino manjoy hatrany ny fandaharana eto amin'ny AWR. Ny teny soratra masina ao amin'ny Deutéronomie 3:3 no atolotra anao manao hoe: mahereza sy matanjah, aza matahotra na mana azy, fa Jehovah Andriamanitra ao miara-mandeha aminao, tsy andao anao na afoy anao izy. Ho tanteraka amintsika rehetra tokoa an'izany tenin'Andriamanitra izany, sady ifanaovantsika mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Zoanitra Siry Ilano ny farimbona na totosan'ny fandaharana harena ny fahasalamako. Hitantsika rehetra ny Andriamanitra. Mihaja tsisy vafaky izay tsy ovavaly, matoky fa ho foana ny tsaly, azakivy fandeha rehitraka, teo daholo ny rehetra nonaka, zao no toky omba mpifaliana, Jesony ady fianarana
sisy vavaky izay tsy hivaly matoky fa ho fona ny jaly azakivy fandere hitraka teo daolo ny rehetra nonaka zaho notoky omba ampifaliana jeso noady fianao kosangina azakivy fandere hitraka teo daolo ny rehetra nonaka misy reo zay voavaly eo mierinao reno indro miseo misy kore voavaly lae vizy mahay ny andro sy lera faoka ho fantatrao eto androany tsy mba ela ny teny fikasany mahandrasa fa maso ireny matoky reny hery ny teny. AWR téléphone 034 06 797 62 mahareta miandrasa hatrany ny fiainana tsy andro any ihany mivava fonafona natao vao tsy nampiaza ny finona zao notoky omba mpifaliana jesoniako fianao kusangina azakivy fandere hitraka mba fantaro te daolo ranonaka misy reo zay voavaly eo mierinao reno indro miseo misy kore voavaly lae vizy mahay ny andro sy lera faoka ho fantatrao eto androany tsy mba ela ny teny fikasany mahandrasa fa maso ireny matoky reny hery ny teny mahandrasa fa maso ireny matoky reny hery ny teny. ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube AWR MLG. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Mitohy ny fiarantsika mianatra ny ten'Andriamanitra miainga avy amin'ny hafatra ampitondrain'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny apôstôly Paoly ao amin'ny bokyny Hebreo. Mbola mifantoka amin'ny Hebreo 7:10 ny fiarantsika mianatra. Mankeo amin'i Jesosy eo ivelan'ny Toby. Inona indray no resahana amin'izany? Inona ny tiana ambara amin'izany hoe mankeo amin'i Jesosy eo ivelan'ny Toby izany? Vakitsika izay voalaza amin'ny Hebreo 7:10 miresaka an'izany indrindra. Hebreo 7:10 ka ny 10:10 Hebreo 7:10 isika manana alitara izay tsy hananany mpanompo ny taberna kely fa efana hinanana. Efa ny anarantsika teto izay. Fa rehefa nentin'ny mpisorona be niditra ho amin'ny fitoerana masina ho fanatitra no niota ny rany biby dia nidorana teny ivelan'ny Toby ny fatiny. Ajantsika eo aloha. Rehefa manatitra fanatitra ny olona anankiray satria nanota dia mitondra biby dia miaikeloka vavolombelon'ny fiaken'ny eloka izay ataony ny mpisorona. Dia rehefa miaikeloka izy dia tahaka ny mamindra ny helony ao anatin'ilay biby. Ara-tandindona izany. Satria fahafatesana ny tambiny ota dia izay mitondra ilay ota izany no maty. Dia izay no mahatonga n'ilay biby ho vonoina ho faty. Ilay mpanota ihany no asaina mamono azy. Izany dia maneho an' Jesosy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotantsika koa. Nitondra ny fahotantsika izy na dia tsy tokony tondra an'izany aza.
kanefa nanao zany izy mba havelona antsika ananantsika fotoana hibebahana hiverenana amin'andriamanitra de voalaza ato amin'ny Hebreo 13:1 fa nentin'ny mpisorona be niditra ao amin'ny fitoerana masina ho fanatitra no nyota ny ran'ilay biby de nidorana teny ivelan'ny toby ny fatin'ilay biby tsy navela niditra tany fa nodorana teny ivelan'ny toby de toy izantsika ny 12 amin'ny Hebreo 13 ary amin'izany Jesosy koa de niaritra tany ivelan'ny vavahady mba hamasina ny olona amin'ny rany maneho an' Jesosy mihitsy lay fomba mpivavahana izay nitondrana fanatitra no nyota teo anivon'ny zanak'Israely fahiny novonoina tany ivelan'ny toby Jesosy zao novakitsika ho toyiny eo amin'ny 17 ho aoka isika hivoaka ankeo aminy io ivelan'ny toby mitondra ny latsa izay nentiny aoka tsy ho adinontsika fa nitondra latsa izy noho ny amintsika fa tsy noho ny amin'ny zavatra nataony 17 fa ity isika tsy manana tanàna maharitra fa mitady ny ho avy asain'Andriamanitra mandray anjara isika amin'ny ampahany kely tahaka n'ilay lehilahy tsaroantsika tsara rehefa nivesatra ny hazo fijaliana izay hanomboana azy Jesosy dia nisy lehilahy anankiray izay nahitan'izany dia nanaiky hitondra ilay hazo fijaliana dia tahaka n'izany koa ny tian'Andriamanitra ho ataontsika eo amin'ny famonjena ny olona rehetra manery an-tany eo amin'ny fitoriana ny filazantsara dia misy hazo fijaliana izay entintsika fandraisana anjara amin'ny famonjena ireo fanahy marobe izay namoizan'i Jesosy ny ainy teny amin'ny hazo fijaliana dia izany angeny natonga an' Jesosy ny teny eo amin'ny Lioka 17:17 manao hoe Lioka 17:17 manao hoe nazovo no tsy mitondra ny hazo fijaliana ka tsy manaraka dia tsy azo ekena ho mpianatro dia manampy an'izay koa ny Galatiana 2:20 malaza be zay Galatiana 2:20 ahoana ny voalaza ao voaombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho ary tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko fa izay hivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia hivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tia ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy tsara ny alalantsika fa ny any ivelan'ny vavahady no toerana maloto indrindra teo amin'ny tobon'ny Israely tsy tao anatin'ny tobo fa ny ivelan'ny vavahady ary tany nandorona ny tenany biby atao fanatitra atsika jerena zany eo amin'ny Levitikosy 4:12 Levitikosy 4:12 teo ivelan'ny toby no nitoeran'ireo boka ihany koa satria maloto ny boka hitantsika izany amin'ny Levitikosy 13:17 Levitikosy 13:17 ary tany ivelan'ny toby ihany koa namononan'ireo izay niteny ratsy ny anaran'i Jehova sy ireo mpanao heloka be vava ao amin'ny Levitikosy 4:10 sy ny 7 no ahitantsika an'izany dia mbola manampy an'izay koa ny ao amin'ny mpanjaka voalohany 1:17 ireo zany fitsipika napetraka teo anivon'ny zanak'Israely araka ny toromarika ny men'Andriamanitra izay milaza amintsika fa tao anatin'ny tobo zany nisy ny fanatren'Andriamanitra tao ny napetraka ny tabernakely fa ny ivelan'ny toby dia maloto ary rehefa nivonoina ny biby avy natao fanatitra dia ny ivelan'ny toby ny dorana navoaka tany ivelan'ny toby izay tsy madio rehetra satria tsy sitrak'Andriamanitra ny mahita zavatra tsy madio na tsy mendrika tao anatin'ny toby tandindona maneho mielony zavatra iseho aty aoriana daholo anefa izany tany ivelan'i Jerosalema no niaretan'i Jesosy tany no nanomboana azy teo amin'ny hazo fijaliana niareta ny fahoriana vokatry ny fahotako sy ny fahotanao fa tsy vokatry ny fahotany azonao vakiana amin'ny Jaona 7:20 izany toejavatra nampalahelo izay niseho izany kanefa raha tsy nisy an'izany dia efa tsy nisyntsika tahaka an'izay ny famonjena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny fahasoavana izany hoe nataony maimaimpona tsy noho ny nataontsika fa noho ny fitiavany antsika izay natonga antsika mbola manana fotoana havelomana hibebahana hiverenana amin'Andriamanitra tahaka an'izao manala baraka izany hoe ombona amin'ny hazo fijaliana izany
dia ny fahafambaraka tokony nahatra tamiko mihitsy no nahatra taminy. Voaheloko ny fanjakana romanina izy no ny fanamelohana nentin'ireo mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana izany hoe ny teny ratsy ny anaran'Andriamanitra, dia ny lavy ny zanak'Israely dia novonoina tany ivelan'ny tanàna. Noroana ho any ivelan'ny tobo tahaka ny zava-mahamenatra, tahaka ny zavatra tsy madio, tahaka ny zavatra tsy mendrika Jesosy. Mananatra ny mpino nefa ny apôstôly Paoly mba hankeo aminy eo ivelan'ny toby. Inona moa no hevitra izany? Hoe makeo ivelan'ny toby, makeo amin'i Jesosy ivelan'ny toby. Tsotra ny hevitra izany, hiaraka hitondra ny azo fijaliana aminy. Ary mety hiaritra fahafambaraka tahaka ny aretany koa azy. Vokatry ny endrikendrika tahaka ny natao taminy, ny fanaratsiana natao taminy. Ahoana ny voalazo amin'ny Hebreo 7:17. Aoka isika hivoaka keo aminy eo ivelan'ny toby, mitondra ny latsa izay nentiny. Dia hoy ianao hoe inona moa no valosoa azo avy amin'izany rehetrarehetra izany? Zao nivakitsika eo amin'ny Hebreo 12:2. Hebreo 12:2. Mijery an' Jesosy tompon'ny fonoantsika sy mpanefa azy. Asainantsika zany tsy jery olombelona takantsika. Na iza na iza. Tsy pihana tsara na iza na iza. Fa mijery an' Jesosy satria nahoana izy ny tompon'ny fonoantsika sy mpanefa azy. Izy ny modely ho antsika. Dia toy izantsika ny vaky teny izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy ny tandroenatra, mba hahazoa ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanany seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Ka isika rehetra izay manaiky handray anjara, hitondra ny anjara azo fijaliantsika tamin'izany asa-pamonjena nataon'i Jesosy izany, dia handova ny fiainana mandrakizay miaraka aminy koa. Araka ny voalazo amin'ny Hebreo 13:4. Hebreo 13:4. Manao hoe fa ity isika tsy manana tanàna maharitra fa mitady ny ho avy. Izay dia toe-tsaina izay tsy maintsy hiainantsika ety, satria mino isika fa tsy zao fiainana izao akory no fiainana, fa ny manana ilay tena fiainana no ataontsika ety, izay mandresy no andova ilay tena fiainana. Misy ady atrehantsika ety, ady hifanaovany tsara sy ny ratsy isan'andro. Tian'Andriamanitra isika mba ho isan'izay mandresy tahaka an'i Jesosy, dia handova izany fiainana mandrakizay homaniny ho antsika izany. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka mahimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.